Betsaka ny amin'izany teny zany satria teny fampianarana, fampaherezana, fampitoerana, fampatsiarovana, teny ampatonga anay ho tonga saina, anova fisainanay sy hiaina vaovao indray ao amin'izao fiainanao zao. Misaotra Jesosy satria ilay fiainana maha-olombelona zay nianaranay hatramin'izay mandra-pahaizanay miaraka aminao dia tena tsisy dikany satria mandeha araky ny lôjika ny hita maso fotsiny. Fa miaraka aminao Jesosy ao amin'ilay tsy takatry ny saina, ao amin'ilay fiheverana zay anao rery ihany no ahafahanay mihoatra lavitra noho izay efa eritreretinay. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny teninao, ny amin'ny fombanao. Misaotra betsaka foana satria ianao no miamboninahitra amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ataontsika hitehaka mafy andraisantsika ny teny amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Amen. Rehefa manokatra ny fotsika isika andre an'Andriamanitra dia mahazo teny. Raha zay tapany maraina ny fandimbiasan'ny pasteur Amirala zay dia misy zavatra be dia be tokony tonga dia anovana zavatra any anaty. Tsy haiko raha azonareo ilay tiako teneny tena tsopony daholo ilay teny peteny dia hoe tompo ohatry mbola tsy hainako ity oay moa misy an'izay tokoa kay. Dia ho hitanao fa rehefa voarainao ny teny dia voarainao ny fiainana. Izay manaiky hitsina ihany no mandroso. Zay mahatonga antsika raha hiteny hoe ianona ny diso dia androso izy. Tena kaikinao ianona diso hoe androso izy hoe ianao tsy mety diso hoe eo hoe mihaino ve tsika raha teny hoe tompo mila manasitrana ny saiko ny zay le teninao teo marary zany ny saiko. Zany rehefa miteny zay le olona ianao ty marary saina ohatra marina ke zany le teny niny olona iny fa sorena hitanao amin'izay vela izy zay nidira le vavaka be dia be teo mba tsy ho sorena ianao nefa misy ampahamarina le tenen'le olona. Le olona mety manambany zay le hoe tsy asakantsika ny teny mahery sy ny teny mandratra mety ataon'ny olona fa hoeto amin'ny fo misokatra ohatry ny zazakely izy na rery tompo vavaka marary saina dia aza tonga dia tezitra hoe tompo hainao mainao zany dia valeo izy iseho aza tonga dia eti-po be. Androany zao Andriamanitra ny teny aoka ho sitrana ny sainao hiaiky fa ny zavatra rehetra mbola vitan'Andriamanitra sy hain'Andriamanitra efaina. Ary le tout est possible aza maika any amin'le hoe tonga dia le karaha mahavizato eny tsy zay tena kaikinao tsy zay aloha ny tout est possible hoe fa ianao afaka mifaky izy tinana hoe ianao mora mamela heloka hoe ianao mora manana saina madio hoe tsy mitsara olona hoe tsy menimenina tsony hoe zany zao ny tena mirakla hoe dia androany zao jereo tsara fa Andriamanitra zao androany nampiteny mpanompony hoe sitrano izy ny sainao amboary io saina io fa tsy voatery ho marina zay saintsainao tsy voatery ary zary mandinika mba mandinika antsika fa ohatra ny diso daholo zay saintsaintsika zay tenen'Andriamanitra ny marina. Dao tsika hivavaka angataka hoe tompo zay teny omenao dia tsy hoe miserana fotsiny hitondra fifaliana vetivety fa tena ho lalipaka any anaty azaka hiova. Dia izy tsy hoe omeo teny mba hiova fa za mihitsy ny mila manaiky hovainy le teny. Araka le teny teo hoe rehefa ianao no manaiky hitsina dia mihatsara ny zavatra rehetra eo aminao. Atsangano ny tananao dia ao faofao zany dia miresa amin'Andriamanitra. Raha roatra zao fotoana mamy be tao amin'ny fanatrehany nitarihany ianao ho tonga andre reo teny be dia be mifafanesa hatramin'ny fotoam-panombohana sy ny vavaka nampiasantsika fo hiresaka aminy. Raha tsara indrindra amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Andray fepetra tokoa izay anasitrana ny sainay ampiaiky ny any anatinay tompo fa ny zavatra rehetra dia azo atao sy azo hiainana indrindra ny fanahafananao ho amin'ny fahatanterahana. Anome teny ianao androany dia mivavaka izay mba ho isan'izay mandray mandre ary mavitrika ampiatra sy ampiasa. Zay manaiky hitsina ny mandroso ary izahay tonga eto Jesosy tena limpandrosoana
tena te handroso zay satria tsy mampety ny mijanona amin'izao na miverin-dalana sy mitoetra any amin'ny lasa. Ary misaotra fa ianao tokoa eo aloha sady mitarika anay no miaraka anay no mitantana anay dia mankasitraka sy manome voninahitra anao zay fa raha hanambara ny teninao ianao hampiasa ny mpanomponao. Ny fonay dia sokafanay mba ho isan'izay voatsindrona am-po zay miala eto rehefa avy eo ho ampy sy azakanay hisaintsaina zay teneninao ny asarobidiny zavatra teneninao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tehaka mafy be ho an' Jesosy tsika mahazo toerana vetivety. Avereny hoe zay manaiky fantsiana no miatsara sy mandroso. Ijoro olombelona vetivety zao ny amin'ny nisy taona zavatra andresahan'ny pasteur Vololana zay fa mpanao sakafo mantsy ry zareo. Enjana be zay ny azoko tenenina. Raha zany tena enjana dia azonao tiako tenenina zany. Dia manao resaka fumé ry zareo, miprépare sakafo fumé. Dia nisy try zay tamiko hoe tsy mora le izy ozy izy. Zay nisy pasteur dia hitsinao raha sendra misy anina fa mba mitantaran'le misy idiran'ny kitay ozy izy na ny charbon anaovana an'le afo, ny faharetan'le afo, ny hafanana fokaran'le afo, le vilany ampiasaina, ny fomba iantonan'le izy na saosisy na akoho, ny toetrandro ity izy ity zany tsy hoe atsofotsofoka fotsiny dia vitavita fotsiny. Zay mahatonga izy tsy mivoaka le anao. Fa mandroso dia hitsina dia misy fotoana may daholo. Ohatra zany fa tsy izay moa tantarany za fa zany manampy an'izay hoe misy fotoana may daholo dia tsy tokony ho kivy ianao. Fa tokony jerevana hoe inona nampahamay an'le izy. Le akoho mihitsy ve mora may? Sa zany mivarina anao Facebook. Manjary hanome tsiny akoho mantsy ianao. Nefa rehefa zohina efa nasiana tsara ny alarma hoe 10 minitra fotsiny fa raha vao mihoatra 10 minitra dia tsy hoe fumé fa may. Ditanao rehefa tenena hoe io Facebook nao io dia sorena le olona nefa mampahamay akoho le izy. Mahita fandroany maraina dia ho tahin'Andriamanitra indray zatsy isika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola faly hatrany eto hifampaherintsika hitondra ny teny izay nomen'Andriamanitra. Lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe navotany aho mba tsy emotra intsony. Navotany aho mba tsy emotra intsony. Tena kaikinao tsy tokony emotra izany intsony ianao Misy zavatra tsy fantatry ny olona no mahatonga ny olona miemotra sy miverin-dalana. Ary tsy mahasoa antsika ny miemotra sy miverin-dalana. Tsy misy akoatra ny mibanjina an' Jesosy sy mandroso any aloha. Isika dia novonjen'Andriamanitra ary indrindra navotany. Ao amin'ny famonjena dia izy no tompo sy mpamonjy atsika. Fa ao amin'ny fanavotana izy ny tompo izay nividy atsika. Amin'ny teny frantsay dia hoe racheter, rédemption izy ny terme exact fa mba hampazava azy kokoa dia hoe le Seigneur nous a racheté. Ny tompo dia nividy antsika. Important be zay. Satria maro amin'ny olona ny faly sy ravoravo hoe nivonjeny fa tsy miditra izy an-tsitrapo ao amin'ilay programa manaraka hoe novidiny dikan'le novidiny mantsy tsy za tsony ny zary tsy anahy tsony kay za iny tsy tian'iny. Iny le kitiantsika androany le iny tsy tian'iny mihitsiny. Satria ao ianao no manomana amin'ny mandrakizay. Tsy ao amin'izay fanaovanao izay tianao no ahitanao an'ilay poulet rôti matsiro be. Fa ao amin'ny fanekenao hoe misy fenitra amin'ny fanaovana azy. Eo amin'ny fiainana ohatra izany, dinihana tsy izay tianao atao no mamoaka an'ilay izy fa ilay tokony atao. Anisan'ny tokony andresenao eo amin'ny fiainana dia ny fandresenao ny tianao atao mba hahafahanao manao izay tokony atao. Le tokony atao nefa ilay tian'Andriamanitra. Ary ny fiafaran'ny fanaovanao izay tian'Andriamanitra dia izay vokatra nomanin'Andriamanitra no hivoaka eo. Zao anefa izay homaninao tsara fa ny nomanin'Andriamanitra ho anao tsara lavitra. Midira ao amin'ilay tsara lavitra iandrasan'Andriamanitra anao mba
anetrenao tena andavanao an'le mandresy lahatra anao fa mba ataovy ane le mandresy lahatra azy. Zay mahatonga an'Andriamanitra nividy anao, anamorana ny fanampinanao, anao lay tokony atao fa tsy ho voafandrika eo amin'ilay tiana atao. Zay mahatonga ny boky Baolina miteny hoe menara mijery ny vitsika ary lay malaina ozy izy. Fa izy tsy manana komandy na mpifena lehibe nefa manangona ny haniny amin'ny fararano mba hisy hiatrehany an'izany amin'ny fotoanany fahamainana. Zany hoe raha misy ny tiana atao zany dia ny matory, milalao, misakafo, tonga dia eo amin'ny nofo be fotsiny confort, ohatrany hoe mampilamina be ivelany. Fa ny tokony atao, misy vanim-potoana tokony hanangonanao zavatra tokony angonina. Ny ao an-tranona zao misy vanim-potoana, misy saison hanangonana rano. Ao an-tranonay ny resahako. Tsy ao an-tranonareo fa ao an-tranonay. Dia raha voataran'izay saison zay ianao dia tsisy rano. Tsy hainao zany hoe ny andro tiako aloha rehefa avy mamonjy sekoly, tsisy intsony raha vao vita ny sekoly. Zany hoe ampianarin'Andriamanitra ianao tsy eo amin'izay tianao ilay izy fa eo amin'izay tokony atao. Ary averiko indray, ilay tian'Andriamanitra no tokony atao ary tokony mandresy lahatra anao. Tenenino akaikinao misy ny tokony atao hoe dia misosa ny zavatra rehetra. Navotany mba tsy hemotra intsony. Petera 2:2 sokafo ny baibolintsika ho an'izay nitondra ary manasatrany mba hitondra izantsika rehefa tonga hivavaka, satria izany no fanaka sy fantsona ampiasaintsika. Tahaka ny rehefa mandeha manao piknika dia mitondra vilia sy sotro sy forsety ary antsy ary vera. Dia tahaka izany koa rehefa tonga hivavaka tsika, tsara koa mitondra baiboly. Raha zao atao raha mitondra kahie satria par expérience beta be amin'ilay raisina vao maraina ny amin'ny valy sasany vao mirava vetsifotsy dia tsisy tadidy daholo. Dia ilainy iny ohatrany somary rapela kely iny amin'ny folo ianao miverina mijery ilay kahie anao, ianao manoatra an'ilay kahie, ay moa nisy an'izao marina, hoay, ay tokoka mo. Zay ilay izy zay. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely ary izy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay ahatonga mangingina sain-diso mahavery. Io ary le hoe sitrano ny saina fa misy sain-diso mahavery. Tena kaikinao, tandremo fa misy sain-diso mahavery hoe. Raha miverina amin'ilay fampidirana teo, tandremo ny fisaintsainanao fa mahavery ny tsy fifehezanao ny fisaintsainanao hifanaraka amin'ny sitrapo n'Andriamanitra. Raha vao sain-diso io dia mahavery. Tokony ho saina marina ilay izy mba ahavonjy. Ary misy aminareo izy izay andany tompo izay nividy azy. Io amin'izay ilay fanavotana. Ao amin'ny fanavotana Jesosy nijoro ho ilay mpanavitra nanolotra ny rany ho vidy ny fividianana anao. Ao amin'ny famonjena nalatsaka ny rany mba ho voavela heloka izay rehetra manantona azy. Fa ao amin'ny fanavotana nomeny Jesosy ny rany mba hividianana anao. Lafo vidy be zany ianao io ka tsy tokony ho kivy izay manamaivana anao. Ny valeur anao tsy ny zavatra tsy vitanao, tsy hoe ianao androany hita toy ny tsy misy ninninina, tsy izay ny valeur anao, fa ny valeur anao sarobidy ho imason'Andriamanitra matoa nividiny tamina vidiny izay tsisy afaka manefa akoatra ny tenany satria ny rany mihitsy no vidianany anao. Tenenino akaikinao manana lanja be ianao imason'Andriamanitra hoe. Zay no mahatonga antsika tsy miandry ny fanomezan-danja avy amin'ny olona, satria Andriamanitra manome lanja be anao, ny ainina tolo mba tsy ho very ianao ary ny rany no nomeny mba hividianana ianao. Ho vidiana anao inona? Zaveo pasteur. Ny azo ny ilaiko andro maraina mba sitrana amin'ny poketako manana vola dia za le mividy. Ka mahatonga ny mbola tsy mivoaka satria ianao tsy manaiky efa nisy mividy ianao. Any aloha zany le izy. Ianao misisika mba ianao le mpividy fa amaivanao a Jesosy ny vidy ianao. Mihaino ve tsika e? Hitanareo amin'izay ve ohatrany hoe misisikintsika eo amin'ilay tiantsika fa tsy miditra tsika eo amin'ilay tiany sy ilay tokony mba ho saintsaintsika. Iza le hoe novidiana indray. Rehefa mijery tsika ny tantara ao amin'ny testamenta taloha dia ny andevo no anisany vidiana indray. Na ny olona tsy nahavoalotrosa, arao tsara, na tsy nahavoalotrosa, na andevo
na nanao fahadisoana dia tokony andohonitra dia tsy manan-kaloha. Dia misy olo-kafa mety hiteny na mety ho havana na olona tsara fanahy no miteny hoe ao fa avidiko le fahadisoana. Mazava ve zay? Dia lasa ohatrany hoe olona vaovao madio zany a le olona nanao fahadisoana. Romanina 7:7 novidin'ny rahan Jesosy tsika tsy ho andevo, navotantsika tsy ho andevozin-javatra mba tsy emotra ho any amin'ny fanandevozana satria efa nafahana ao amin'ny Kristy. Tena akaikinao, tsy miemotra ho amin'ny fanandevozana ianao hoe efa afaka ianao io hoe. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna, fa za kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Niditra tsehatra ny programa amin'ny fanavotana mba hividianana anao tsy ho andevon'ny ota intsony. Atsangano tanao kavana dia teneno amin'ny anaran'i Jesosy a. Avereno amin'ny anaran'i Jesosy a. Tsy andevon'ny ota zantsony a. Amen. Zay no mahadiso ny fieveran'ny olona fa rehefa mandray an'i Jesosy izy dia mahazo manao zay tia satria kovren'ny tompo. Fahadiso-kevitra sy fahadisoana fomba fijery tavela eo amin'izay heverina fa famonjena fa tsy miditra izy eo amin'ilay fanavotana satria iny le tsy mety iny mihitsy le nividianan'i Jesosy. Tsy hoe mba hahafahanao manohy an'le tsy mety fa mba hanapiny anao tsy hiverina intsony any amin'le tsy mety. Zay le izy. Ka rehefa nafana ianao tamin'ny fijangajangana dia tsy hoe avy nandray an'i Jesosy ianao dia novidiny mba hahafahanao manao fijangajangana gogo fa efa tsisy fanameloana intsony. Tsisy afaka manameloka anao fa raha ianao no manaonao foana, izy le mividy anao hanameloka anao any amin'ny farana vao tsy mitandrina ianao. Izy ihany no teny izay mino an'i Jesosy. Izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mety mino no eloana. Izy ihany no manameloka io. Kle tsy tiany mbola ataonao dia ianao mitemetrehitra fa tsy maninona e, izy ary tsy maninonako. Ny famindram-pony mahatonga azy mbola maharitra manome tombo. Izay. Ozy izy pasteur ray aman-drentsika izay hoe ny olona ambony ozy izy tsy mba mantarina fa olona manana kalitaoana fiainana sy toetra ambony aza misaina loka, aza misaina volokoditra aloha fa tsy avy amin'ny volokoditra izay famboniny izay. Fa misy olona verina ohatry ny iny koa ve nefa tena tsara saina be. Ary misy etretinao hoe reny koa isa mahafinaritra fa tena ratsy saina be mihitsy. Tsy volokoditra le izy fa fiainana le izy. Fa ny olona manana an'izany hoe manana fiainana ambony zany tsy mba manambany zany. Na misy olona faran'izay ko mavomavo na mety hoe verina izany izy tonga eo tena tsy manambany zany mihitsy fa mahita hiry. Paul rehefa nandray an'i Jesosy dia tsy andevon'olona intsony ianao. Aza mametraka ny tenanao zany hoe andevoniza fa efa an'i Jesosy ianao. Lizy hoe pasteur tenenina zany fa any amin'ny asa ohatra. Tena pasteur efa manomboka mahazo asaina lizy matoa amin'ny fanamasina. Tena andevozina izay ihany. Tsy mampanina izay ataon'ilay olona fa ilay ataonao no sitraniny eto. Aza mametraka ny tenanao ho andevozin'olona. Ataovy tsara le asa. Tsy ataonao ho an'ilay olona heverina fa manandeva, ataonao ho an'Andriamanitra. Problema ny pasteur efa mba manao tsara fa tsy le patron tsy tonga saina mihitsy. Ka patron tsy tonga saina fa Jesosy no tonga saina rehefa manao tsara ianao. Zay tsy voaefa ny olona ny Andriamanitra no hanonitra le izy eo aminao rehefa mety tsara ny fonao hoe. Potifara ve momba navita namaly fity amin'ny Josefa? Ataoko ty le olona nanao soa azy sy nanova ny fity.
izy Andriamanitra rehefa tsy hamaly fity azy ianao, za no hamaly fity azy. Ka miangava azy ireo tonga eto aza kivikivy, aza ketraka, aza raraka ary aza reraka fa zay tsy vitan'ny olona hovaliana satria tsara ny fijoroanao Andriamanitra mahatoky Jesosy avy any Nazareta amaly anao. Sitrana ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza sorena mijery an'ilay mpampiasa, aza sorena mijery ny lehibe anao, aza sorena mijery ny mpitondra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tehirizo madio ny fonao, tsy misy idirany hoe mety sa tsy mety ny ataony, tsy izy ny resahako fa izasy ianao aloha ny eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ny antsika ve mety aloha ny ataontsika. Any mety daholo pasteur, ny olona mahita fa mety ny ataony tsy mahita ny tsy mety ataon'ny hafa. Rasiko aloha, zany ny amantarana fa hitanao fa mety le izy, tsy mijery ny tsy mety ny hafa ianao fa mivavaka ho an'ny hafa ianao. Ny olona mpi-organiser événement, tsy mikritika événement satria fantany asatra. Misy mpi-organiser eto, hitaka eto izy mivady zao. Mpi-organiser événement, tsy moro zany. Fa ren'le hoe tsy ananina koa le iny fotsy ave le ananina tsy mbola nanao iny. Hitanao zay manoko asio discernement tsara ao anatinao, aza mora miainga fotsiny anatina fahatezerana sy fahasorenana. Miainga miaraka amin'ny fahadiovampo sy fieritreretana tsara. Avereno, tsy andevon'olona sady tsy manandevolona. Titos toko 4:7 aminaran'i Jesosy. Fa isika koa dia adala fa iny, tsy nanaiky, voafitaka, andevo ny filana, andevo ny fafinaretana maro, velona teo amin'ny loloposo ny fialonana, sady hala no ny fankahala. Tsangano ny tanynao kavanana, tsy andevo ny filana amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ve mahatonga antsika mila miditra ao amin'ilay programma ny joroan'i Jesosy amin'ny mpanavotra ny vidy antsika, mba tsy ho tavela ao ianao, isaky misaina ianao, raha misy zany ny tena ianao hoe nareo tena andevo ny ota, dia mba ho tsaroana hoe anka efa nividian'i Jesosy mba tsy ho andevo ny ota, dikan'izay androany zany tsy andevo ny ota tsony kay za. Problema zanak'Israely rehefa nafahana avy tany Egypta, ny vatany afaka fa ny sainy tavela. Ny sainy mbola tany Egypta, ny vatany efa tavavoaka. Dia ohatr'izay mihitsy ny ankabeazany zavatra mitranga amin'ny fiainana zanak'Andriamanitra. Manara-dian'i Kristy izy, fa ny sainy mbola any amin'ny fiainany taloha. Ary izay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe aza misaina ny taloha, aza mitoetra any amin'ny lasa. Be dia be ny zavatra ohatry misaringotra anao. Mety olona mihitsy no ampiasain'ny devoly teny hoe nareo ve tsy dia mbola ohatr'izao ihany e. Nefa ianao efa mandroso ao amin'ny programma ny fahatanterahana. Amboariny any anatinao any hifanaraka amin'ilay tenenin'Andriamanitra. Fa rehefa raisinao Jesosy, izy ny namonjy anao, izy ny nanavitra anao, tsy andevon'ny ota intsony ianao, tsy andevon'olona intsony ianao, tsy andevon'ny filana sy fafinaretana intsony ianao. Efa novaina zany ianao fa mbola tsy tonga saina ianao. Zay ilay hoe sitrano ny sainao. Efa zay ianao fa mbola tsy tonga saina hoe zay. Ny zanak'Israely efa afaka fa tsy tonga saina hoe efa afaka. Dia zareo vao nisy zavatra épreuve kely nitranga, inona ny décision raisin'izareo voalohany? Andeha hiverina. Andro amin'ny maraina, lohahevitra mahafinaritra natondraina lohateny hoe navotany mba tsy hemotra intsony. Ny mahasoa anao eny tsy hiverina any Egypta, ny mahasoa anao mandroso any amin'ilay Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra sy ny tenenina, fa sady misy ny miandry anao noho izy mihitsy ny ampiditra anao, ary mbola tsara lavitra noho ny Kanana ataovy azo antoka fa izy mihitsy ny marisika hiaraka aminao hiditra any amin'izany fatanterahanteny zany. Sarotra ho zanak'Israely ny sainan'ilay satria tao anatin'ilay saim-panandevozana tsy nisokatra intsony ny hoe possible hiaina zavatra tsara. Pression. Porotra ao anatin'ilay situation dia tsy misokatra intsony hoe misy zavatra tsara lavitra anie ao mbate kely ao e. Fantatrao hoe misy zavatra tsara lavitra avy amin'i Jesosy ho anao. Amainina ray ohatran'ny lavitra kely izay ny henoko. Anankiray. Fa be dia be ny amaina tany anatin'ny fotsy miloaka. Nefa ny teny dia manambara hoe nino dia ny teny. Ny amantarana finoana zany tenenina ilay izy fa tsy konokononina ao anatin'ny fo. Izy ny mila alleluia, tsy resaka ambiansa ilay izy fa resaka finoana ndresahako. Misy zavatra tsara lavitra ny omanin' Jesosy ho anao e. Ao ambady kely ao ambady tsy lavitra, tsy ela intsony ilay izy.
Ny fahatsarany fiombonanao amin'Andriamanitra no ahatonga anao hifanena faingana amin'izay fahatsarana no maniny ho anao. Petera 2:20 aminaran'i Jesosy. Fahafahana anao ampanantenainy ireny kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalitoana. Fa izay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Tsy angano ny tany no ankavanana aminaran'i Jesosy tsy andevo ny fahalitoana zany Amen. Petera 2:20 anohy vetivety ilay fampitahana ny famonjena sy ny fanavotana. Atonga antsika ho faly fanovonjena ary anapa-kevitra mba ho isan'ny mandray ilay fanavotana. Famonjena, Jesosy nanomboka nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho antsika. Ny fanavotana nentiny rahany dia iny no nividianany ianao teo anatrehan'Andriamanitra ho vidiny fahaverezanao. Lafo izany vidiny zany satria rahan'i Jesosy no nomeny. Petera 2:20 aminaran'i Jesosy. Ny dia kapoka taminy no nasitranana anareo. Sekolim-panasitranana. Ao amin'ny famonjena, arao tsara amin'izay zafady. Na dia efa nanaraka tsara ianao hatramin'ny voalohany. Ao amin'ny famonjena, zany marary. Jesosy ny kapohana, dia zany sitrana. Ohatrany maheno tsara tsika hoe averika vetivetika. Ao amin'ny famonjena, zany marary. Jesosy ny kapohana, Jesosy ny manaintaina, dia zany sitrana. Zay no atao hoe fahasoavana, fanomezana, fanasitranana, maimaim-poana, raisinao avy amin'Andriamanitra, avy amin'izay niaretan'i Jesosy ho anao, raisinao tsy ampamendrehana, tsy hoe mendrika hosotraniny ianao. Zay mahatonga Bartimeo niantsoantso, mamindrafo amiko, fa tsy niteny izy hoe very ny olona mahitra rangaty dia zarerina ataonareo jamba. Raha zay ny vavany teo dia sady jamba izy mety lasa monao koa arany. Mimitatra ilay izy satria ratsy fo. Zay mahatonga antsika tsy tokony ho tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra anana endrika fanerena na fitakiana na inona na inona. Aza mampitaha ny fiainanao amin'ny fiainan'ny hafa. Mpanjiny Jesosy dia tsy ho famindram-pony fa mahafantatra ny tokony ataony izy rehefa hitany fa tena izay tokoa no ilanao azy. Ny olona ny marary, Jesosy ny kapohana. Marary sa tsy marary zany kapohana zany? Ianao ve aloha le efa nikapohana sa ianao le mpikapoka? Zay koa mbola fanontaniana. Za le efa nikapohana dia normal raha tsy maintsy mikapoka. Tsy voaterika. Marary sa tsy marary? Marary. Zany hoe nanaintainy Jesosy tamin'ny fotoana nanekeny ho kapohana ho anao sy eo amin'ny toeranao. Vita iny, ianao ny sitrana. Zay ny programma amin'ny famonjena. Fa ty amin'ny programma amin'ny fanavotana, Andriamanitra ny marary, dia ianao ny manasitrana. Dehibe amin'ny olona mijanatana hoe za tiany Jesosy kapohana ho anazy, unika eo i masony, tsy afoy ianao tsy afoy fa ianao indraindray tsy miditra amin'ny fanavotana mba tsy afoy an'Andriamanitra. Fa maninona no milaza fa amin'ny fanavotana Andriamanitra marary dia zany manasitrana. Hozy izy eo amin'ny tononkirany Solomona 5:5. Efa nitoriana teto zany fa mba hody ahodikodoka eto fotsiny dia averiko indray. Ny teny averina anie mahasony. Sady mety tsy teo anao tamin'ilay izy dia mba averiko eto satria mba efa etanao zao. Lazao fa marary pitia hoy Andriamanitra ny aminao. Ao amin'ny famonjena zany ny aretinao sitranina. Aty amin'ny fanavotana mba mila tonga saina ianao mba niaretin'Andriamanitra no sitraninao. Karaha izy miteny aminao fa marary pitia, inona zany no fanafodiny? Mety tsy mandeha tsara ngamba micro any aminareo dia tsy maninona. Mandefitra be androany. Inona zany no fanafodiny raha Andriamanitra ny marary? Dia hoana ilay fanasitranana hono, marary pitia hono izy, inona zany no manky?
ao amin'ny fanavotana ianao ny tonga saina anome izay ilan'Andriamanitra anao satria nividy anao izy. Miandry izy zany mato mividy. Za zao raha mividy trano, amen, zafady, ka misaina hoe trano atao inona hipetrahana anaovana asan'Andriamanitra, dia tsy ho avadiko atao tranona koa le izy. Tsy tokony hovaiko ny fampiasana azy, fa tokony hifanaraka amin'ilay programa hividianako azy. Ohatr'izay mihitsy tsika tsirairay avy ireo novidintsika mampanavitra azy, dia manana planina sy programa izy mba hapetiny le zavatra nividiny na le olona izay nividiny. Zao tontolo zao rehefa mividy olona dia vetaveta sy faharatsiana ny hividianana an'ilay olona. Fa Jesosy rehefa mividy anao mba hitoetra hiaraka aminy sy mba ho tonga zandriny. Aiza ianao nahita an'izany? Aiza ianao nahita an'izany hoe ho vidiana ianao mba ho tonga ankohonana? Halleloja. Lazao fa marari-pitia. Valio izay tenin'ny tompo izay. Tiavo Andriamanitra. Maneho fitiavana an'Andriamanitra. Manaova ny zavatra rehetra ampitiavana. Efa natsipin'Andriamanitra maraina tao ny zavatra rehetra ne. Manaova ampitiavana. Tongava ampitiavana. Manompo ampitiavana. Manarahan'Andriamanitra amin'ny fitiavana. Anisan'ny mamaritra ny fitiavana na ny agape, ny fitiavan'Andriamanitra tsy voafetra, dia isika mianatra manao zavatra tsy manantena valiny. Mianatra manao an'izany. Tsy izay rehetra ataonao dia tokony hiandrasanao valiny. Mba ahafahan'Andriamanitra mamaly anao any amin'izay tsy hiandrasanao valiny. Tena amen anie izany reto e. Halleluja. Ao amin'ny famonjena, Andriamanitra miasa mba tsy alahelo ianao. Misy zavatra mampalahelo anao dia reglen'Andriamanitra le zavatra mampalahelo anao. Dia izao teneno amin'ny Jaonina 14, aza malahelo ny fonareo. Iny zao programa amin'ny famonjena. Fa ny programa amin'ny fanavotana, ianao indray mba mitandrina tsy anao izay mampalahelo an'Andriamanitra. Hitanareo ve mahatonga izy tokony a double sens? Dia hitanareo le banga be raha vao tsy miditra ao amin'ny fanavotana le olona. Misaina fotsiny izy, malahelo ao androany, fa mino aho fa iravina ny zavatra rehetra. Dia tonontonona daholo amin'izay izy, ny fitomanina amin'ny lokal, ody fiobiana maraina, ny fisaonako tamin'ny omaly, lasa fandihizana, halleloja. Ny anazy foana mahamaika azy, famonjena izay. Fa ao fanavotana, mba afantatrao ve fa misy zavatra koa mampalahelo an'Andriamanitra. Fahafantarako an'Andriamanitra, paster'Andriamanitra tsy mety tezitra izy. Sura ve ianao? Misy zavatra ve ataonao mahatezitra dia ianao indray no mitefa tsy mety tezitra izy. Ao amin'ny bokin'ny Efesianina manambara ny teny. Sokafiny ray ary alohan'ny teny. Ty teny kely dia soka sokafana foana koa ne. Efesianina 4, ny 9:30 ka hatramin'ny 9:12. Avereno, tsy emotro izany intsony. Avereno farany, tsy emotro izany intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona zany eto efa mitady emotro dia ho anao ty teny ty. Mety ny tongotra ao ilany efa manao an'izao fa ny ilany sisa ny tazotazoma ambandroso ho anao ty fotoan'andro maraina ity. Raha misy eto zany manatrika dia hoe ty sekoly atrehako farany fa leo ho anao ty teny ty. Androany pastera miaraka anareo farany fa tsy haiko izay mbola ataoko, ho anao ty fotoan'andro maraina ity. Tsy misy raison tokony emoranao rehefa fantatrao tsara Andriamanitra. Raha fantatrao fa izy ny vidy anao dia tsy tokony ho taitra ianao raha mbola tsy vidino anao ny zavatra ambiny. Misy zavatra ve mba handrandrasanao avy amin'ny tompo mba ho vidino anao? Misy. Tsy ampanantenanao an'izay. Halleloja. Velao Andriamanitra anao fotsiny rehefa amin'ny fotoanany. Tsy ho hitaneo hoe ty fotoana mahamety. Sa zao paster efa niteriterina efa sika anao amenina mihitsy. Fantatro mihitsy ka. Ekeo aloha fa izy no nividy anao. Ngeza be zany.
atao inona tokoa moa zavatra tsara tarehy vaovao be nefa andevy le olona. Renao ve zany zavatra mifanipaka be zany? Ny ilain'le olona ne tsy zavatra tsara tarehy be deabe ampitono ny sainy satria andevy izy, fa izy afaka ane zao ny teny ilainy. Dia zao izy le andevy nafana mihitsy ny tonga dia nataon' Jesosy voalohany. Manaraka eo raha ny ambiny rehetra fa kalma ianao. Amen. Efesianina 4:30-32 minaran'i Jesosy. Ary aiza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra. Tena kaikinao ny fanamasina possible malahelo hoe. Inona mampalahelo ny fanamasina pastera fa isafidy mba hijoro ilay karazana olona mba tsy hampalahelo azy intsony. Zay am'izay le hoe olom-bovidy tsy manao izay tiako fa tokony marisika sy mazoto mba anao izay tian'ilay nividy manana tompo tsara ianao, mpamaly fity izay mazoto mitady azy. Fakiko ny toy any aminaran'i Jesosy. Reto avokoa ireo izay mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra. Ary dia ny ainao avokoa ny fiangonana tao tendrombohitra Sinay tamin'izany andro izany. Tao amin'ny rihana faharoa. Sinay naran'i Jesosy. Esory aminareo ny folentika rehetra. Esory ny fahavinirana. Esory ny fahatezerana. Esory ny fitapatabana. Oza misy manongo tena. Vao tamin'ny maraina mihitsy taholy izany. Soa ianao fa tonga eto izany mba nandrehan zany fa ho anao ke izany le teniko. Haike ho anao. Eto ambavaka pastera fa zay fa tsy mitabataba fa ny ao an-trano mihitsy mitabataba. Ianao tonga eto dia ianao zany marary. Ny fitenenany ratsy ary ny lolo-po rehetra. Solution. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avinareo. Tonga dia vokatry ny fanahy fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit teraka avy amin'ny communion. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avinareo. Aoka samy alemy fanahy amin'ny vady aman-janany avy. Ny tsararay avy izay tonga eto andro amin'ny maraina. Aoka ny ramose samy alemy fanahy amin'ny raha fotsy misy ao an-trano. Manana masoandra fa raha fotsy kely mampalahelo izy eo aminao. Sy raha zavatra tao pastera tsy mampalahelo izany tsy io. Efa marary ianao matoa izay zavatra teneninao. Dia mila fanasitranana ianao. Indray le madamo ao-trano mihitsy, ndana amin'izay ianao miasa fa na nijery ato an-trano ara ny. Dia iny ary le olona fa lasa miasa mandritra ny 5 taona tsy niverinao an-tranonao intsony. Tsy haika ahoana mba réaction anao. Ianao ino miteny ndana miasako. Fa ka tsy izy miasa indray ny angatahanao. Eny izy ny pastera koa, le teneninao zany averiko zany eny. Lasa tokoa izy niasa ary. Asio ambiance feno voninahitra Andriamanitra ao tokantranonareo. Sy fifalianao. Ianao no andrasan'Andriamanitra hifantoka amin'izy nanome anao tokantrano. Aoka samy ifampiantra sy famela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Ny olona navota n'Andriamanitra tonga saina fa tsy tompony tenany izy satria nisy anankiray nividy azy. Ianao zany tsy andevon'olona intsony fa olom-bovidin' Jesosy. Tsy natao anao izay tianao fa natao anao izay tian'ilay nividy ianao. Ny zavatra tianony aza manao izay mampalahelo azy. Aka ny problema aloha reglentsika, zalo zao malahelo. Eo ianao sy ny havanao sy ny tranonao mazava angamba zany. Rehefa tsy manaiky ianao hiditra ao amin'izay iandrasan'Andriamanitra anao. Satria izy nefa nampianatra izy aloha. Mbola tsy hainao ny aorianan'izay. Izy aloha aza misaina izy zany le faharoa. Za samy vadiko. Raha ianao tonga eto dia mivadinao aloha. Sao dia mba efa fahatelo pastera mananjaraka nga ianao. Ie, zanakao aloha. Ngamba kosa eo amin'ny fahefatra zany sao dia efa misy zavikely. Ie, nefa misy koa nankitelo menatazy. Dia zareo aloha. Dina manaraka pastera. Manasa fanimpona nga ianao. Ie, ny asa fanimponao aloha. Pastera, fa aiza ho aiza any amin'ny farany. Mazava.
raha vao manaiky an'izay ianao ny faran'ireo tonga voalohany. Lalaovin'Andriamanitra mihitsy ianao mba ho tsara toetra. Ny objectif-n'ilay izy le toetra tsy mety mihitsy marina. Any mihitsy kely any le mampahela an'ity resaka ity e. Misy zavatra mila coincenao mba ho poince. Aza manao zay mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra. Zany zao olona mandray fanavotana rédemption ny tonga saina hoe journée vaovao, famindrapo vao maraina avy amin'Andriamanitra. Androany tsy anao zay mampalahelo an'Andriamanitra. Andraha moa tsy nanao an'le mba veste kely tsy afaka manao an'le mikopaka fa mba misy fotoana afaka manao an'iny, misy fotoana tsy afaka. Fa androany tokony hijoro ianao vao maraina, tsy ho tezitra androany. Tsy midika hoe eno tsara raha milaza ianao hoe tsy ho tezitra, tsy midika hoe tsy hisy zavatra mahatezitra. Na ihany koa hoe miala daholo ny olona zay manao mahatezitra eo amin'ny fiainako androany. Tsy zay. Fa ianao mihitsy ny lasa manana ny fon'Andriamanitra. Afaka maneho ny anitry Kristy fofona tsara mahatalanjona an'ilay olona tezitra be aminao. Satria ny réaction-nao tsy réaction normale. Dia manomboka mahatonga saina azy iny hoe ary sao dia marina ihany an'ilay vavaka ataon'zareo isa-maraina ilay latsinainy talata alarobia iny. Satria hitany eo aminao misy réaction, tsy réaction n'olombelona. Tatatata izy, ianao tsy mitata. Mandrangitra izy, ianao tsy rangitra. Mikitika sujet mahasorena izy, ianao tsy sorena. Le izy tsy azo ofenina tsy hoe efa nangina pastera, voamasonao miteny, lasa aloha. Misy mihaino ve? Voamaso be anao io miteny io. Zany rehetra zany le hoentsika eo amin'i Jesosy satria tian'Andriamanitra ho sitrany ianao mba ahafahan'Andriamanitra mampiasa ny fiovanao afaka mba hikasika sy havita anova ny hafa. Satria iaona amin'i Jesosy izy rehefa maneho an' Jesosy ianao. Esoro izy fahatezerana. Avereno, esoroko ny fahatezerana. Avereno, tsy Andriamanitra ny manala ny fahatezerako. Misy ohatrany tsy miteny tsara fa misy miandry eto Andriamanitra hoe esorina ny fahatezerako. Ndaso aloha averina tsara zay lesina zay vao miala eto. Tsy Andriamanitra manala inona tsy efa nesorina teo amin'ny hazo fijaliana dia mbola zany ihany mbola entiny eo aminy koa. Esory ty toetra ratsiko ty. Esory, ianao mila manala ilay izy. Ohatran'ny Andriamanitra mafana be androany fa nanao blouson be. Esory ty blouson ako ty. Ozy tompo hoe quand même kosa. Ny haiko kosa efa natolo. Izy moa tsy manao an'izay fa mba hisariana ny sainao. Izy tsy manao, izy tsy taitra amin'izany. Mitsiky fotsiny izy dia. Dre maniraka pastera bota kely fotsiny izy hampianatra sy ananana. Mba nataitra anao kely eny fotsiny. Bota kely mafatifaty kely. Ny haiko efa natolotra anao. Ny rako efa nalatsako anao. Blouson koa mbola zany asianao manala le izy. Aza dino fa mpanjaka izy ohatr'izay fanoharina blouson. Ianao mafana ny tokony manala. Ianao tsy mahazo aina ny tokony manala n'le fahatezerana. Ary matoa izy miteny hoe esory. Andriamanitra tsy sanatria miteny hoe esory dia aveo tsy vitana akory dia hey. Tsy ohatr'izany Andriamanitra. Fa matoa izy miteny hoe esory dia fantany fa eo amin'ny niveau an'ny fanapahan-kevitrao toana ny fanamasina avy ao anaty no mahatonga anao hiteny hoe mahasorena zany. Fa isafidy tsy ho sorena. Dia tsy hoe tenenina zany rehefa miteny le olona. Tena adipoko be enao ambadika izay hoe miteny zavatra mahasorena ianao. Fa noho ny amin'ny tompo sy ny fampianaran'ny pastera tsy sorena aminao nefa izay teninao izay dia efa hita hoe sitrahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Esory ny fahatezerana. Esory ny fahavinirana. Esory ny fahavinirana dia hita eny amin'ny tarehy. Zaza tsarena fa za tsy tezitra zany. Tarehanao miteny, voamasonao miteny daholo. Misy olona rehefa tezitra dia ny oro manao zao. Dia fantatra be hoe ça va ve ianao? Ça va. Tenenina akaikinao, zay mihitsy le hoenty eo amin'i Jesosy hoe sady hoe ça va ety ivelany hoe no ça va be koa ny ao anaty hoe
mety tsara ve ianao mety tsara e tsy afaka mifampijery zany tsy fotoana zao aloha mbola marary izy dikan'izay zany rehetra zany le hitanareo am'izay ve rehefa voarainao le teny fa navotany ianao dia tonga saina ianao hoe manina koa ny réactionko mbola ohatr' izany nefa tsy tokony ohatr' izany satria tsy zany no andrasan'le nividy ahy réaction tsara no andrasany satria izy anie tsara esory ny fitenenan-dratsy ny fitenenan-dratsy misy karazany sady misy hiteny eo am'izay fa hiteny non tsy hiteny anazava raha toa ka miantso olona ianao amina anarana biby nefa le olona tsy biby ory inty teny ratsy zay fa raha miantso nisy fotoana zao zay sy zanako mamresaka dia misy alika nandalo zay hoe le sale chien oa alika ny nandalo alika maloto tsy teny ratsy ao zany fa eny misy anina kely any alotana verbe plus adjectif mazava tsara azonareo ngamany raha ataontsika hoe mandeha ny andalina zany ka misy fatina alika ohatra tenao zany hoe oay alika maty tsy teny ratsy ao zany fa miteny ianao hoe io misy alika maty fa raha misy olona mandalo matezitra anao ory olona mandalo velona iny misy olona eto matoa averiny tompo za fampianarana zany misy eto mody manao amaina sy alelusia osana rehefa am'izay fa zomasa botsy tena teraiko am'vindriny nefa avy eo miteniteny foana rehefa tonga any an-trano na any am-piasana na amin'izay misy azy esory ozy izy fitenenan-dratsy fa mampalahelo ny fanahy an'Andriamanitra esory tapatapa raha ohatranonareo zany mbola misy tabataba iana ahoana dia fantatrao zany le izy zay koa zany mila esorina zay mahatsara an'le miantso telefony ianao hoy afaka makativy ianao samy ao an-trano mba tsy tabatabako teneno kaikinao raha misy zavatra tsy milama ao an-trano hoe Jesosy mivaolana hoe fa tsy feo miakatra hoe ny olona mieritreritra dia efa ampiakarina feo dia miakatra ny fahefana rehefa miakatra ny feo anao dia miakatra ny fanampenan'ny olona ny sofiny satria ozy izy ny boky ny obolana ny vava malefaka mahatapatolana vava malefaka mahatapatolana ka ohatry ny tolana foana le situation ao an-trano satria tsy misy olona anankiray manaiky anetry tena anao vava malefaka ary le vava malefaka tsy hoe vava malefaka manindrona mahatonga ny vary sy loka tsy ampy ene ianao tendakanina sady matavy be mody malefaka le zavatra tenenina nefa manindrona zay koa esory raha za ty ngamba ny apôstôly nanoratra epistily tamin'izany lavalava ny epistily nosoratako ty sotra ny tompo amin'izao génération zao no nataony avy reno tsy natao hemotra tsy natao hemotra avy reny fantelo tsy natao hemotra amin'ny anaran'i Jesosy Hébreu 10:7 amin'ny anaran'i Jesosy fa isika tsy mba namana izay mihemotra amin'ny fahaverezana attention les copains tonga dia afatampoka indray le zavatra teo hoe tandremo ny namana satria na ny namanao ampandroso anao na ny namanao ampihemotra anao ala izy pastera sao dia misy teny akoatran'izay fa namako hatramin'ny mbola kely eto ambavaka dia mitandrema fa izy ny boky ny obolana isika tsy namana izay mihemotra ao ambadiky ny finamanana possible ampihemotra anao tsisy idirany hoe meilleur ami ako hoe ami d'enfance le mampihemotra le resahantsika androany fa tsy le d'enfance sy le eritreretinao ka raha olona apalainanao hivavaka ianao zany mba mijoro vavolombelona ndao lesy mba hivavaka fa mba misy fotoana ianao fa mba sady menamena tsy ianao nijoro vavolombelona tsy ianao fantatry ny olona izy ianao taloha serako antovy be dia be tsy mahafantatra teto taloha alleloia dia rain'i Jesosy misy fotoana zay saky ny eo amin'ny super u dia
dao mba hiaraka any dia ilay namana to dia manabata tsy re indray ilay resa be manana hitanao amin'izay zay zao namana mampiemitra nefa izy mampirevy daolo tsika ho atsy amin'ny anina lesy dia ianao koa zany a zaka n'le revy fa tsy mahafantatra hoe hividy anao ana izy io e mba emotra na tsy nanan-kanina ara misy aoriana kely eo fa za matahotra fa ny androany fotsiny aloha aza vela noho ny amin'ny sakafo ny amadianao an Jesosy avelao izy ahitany fijoroanao fa aoriana kely eo tsy ory sakafo ianao aoriana kely eo fotsiny any amin'izay alehanao any misy zavatra mitranga ho azy fotsiny ataotaon'Andriamanitra hitan'Andriamanitra hoe noho ny amin'ny sakafo tsy nahafoy azy ianao noho ny amin'ny sakafo tsy nisaraka taminy ianao toy Andriamanitra hoe zakan'le izy miantso ny anjely miandraikitra ny kaly izy ao an-danitra ao mety hoe tsy haiko izy anarany Kaliel angamba na tsy fantatra halleloia ka mefara miel dolo naran'le anjely hitako eto Mikael Gabriel zay ry voalazan'ny tenin'Andriamanitra kosa aloha fa ny anaty ny foroniko Kaliel mpiandraikitra ny resaka rehefa hitany fa mety io atobany io mahatonga an'io tsy mitobaka mbola misy zavatra hitany ao aza mananiny ianao fa zay eo teneno akaikinao rehefa hitany fa zakanao io hoe sady omeny io no mitobaka hoe dia teneno izy mahatonga an'io tsy mitobaka hoe teneno izy hainao hoe tsy haiko pastera fa mila mpaminany hainao zany fa za mananynao hainao le izy tandremo namana maninona hoe Apocalypse 22:11 aminaran'i Jesosy zay manao ny tsy marina ao ka mbola hanao ny tsy marina ihany izy zay maloto ao ka mbola hialoto ihany izy zay marina kosa ao ka mbola hanao ny marina ihany izy zay masina ao ka mbola hiamasina ihany izy zay mpamonjy sekoly atao mpamonjy sekoly bebe kokoa izy zay mpihaino radio atao mihaino radio bebe kosa zay ny tenen'Andriamanitra misy karazana kodiarana mihodina miamafy ao arakaraka ny idiranao amin'ilay fahatsarana dia ampidirin'Andriamanitra amin'ny fahatsarana kokoa ianao zay mamafy rivotra zao mijinja inona tadio amin'ny voalohany rivotra fahatsarana ny ainanao fa raha mandroso ianao ao aoriana kely eo cyclone na fahatsarana le rivotra fahatsarana tamin'ny voalohany ravikazo ny zakany fa rehefa mandroso ianao tsy mitsahatra ny mandroso tsy miemotra mihitsy fa mibanjina an' Jesosy ny ao aloha kely eo cyclone na fahatsarana ainao ny zakany cyclone na sambo ary zakany zany hoe rehefa hitan'Andriamanitra fa mandroso ianao dia misy zavatra miamafy sy miamandroso intensité raha manao ny ratsy ianao dia i cyclone na faharatsiana miditra ao amin'ny fahatsarana ianao i cyclone ny fahatsarana ny fahafantaranao an'izay mahatonga anao tsy tokony hanapa-kevitry ny hoe hijanona tsisy mijanona zany mandroso hiemotra tsisy miemotra zany mandroso hivily tsisy mivily zany mandroso tsy hanao ninina tsisy an'izany mandroso hidonaka tsia mandroso io le teny boky ny Apocalypse tandremo izy fa ny ratsy aninona ratsy dia azagaga fa rehefa mijery vaovao ianao misy zavatra tsy nataon'ny olona firy arivo taona sasan'ny olona tao androany satria izy boky ny Apocalypse misy zavatra emafy na le olona ratsy dia emafy amin'ny faharatsiana fa tia ny vaovao tsara sy mahafalo anao ianao miditra amin'ilay programa an'ilay fahatsarana dia tsara mafimafy kokoa avereno navotany aho mba tsy emotra intsony avereno tsara navotany aho mba tsy emotra intsony tsy miemotra ianao satria mibanjina an' Jesosy amalioana lioana avy amin'ny firenen'i Joda azy Apocalypse 5:5 zao mivoalaza ny teny eo amin'ilay programa fanavotana aminaran'i Jesosy ny anankiray tamin'ny olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny lioana avy amin'ny firenen'i Joda dia solofony Davida efa naharesika hanokatra ny boky sy hamany tomboka seny fito maninontsika misy taona mijery an'i Jesosy amin'ny mazanak'ondry fa androany ihany koa dia tian'Andriamanitra hoe hijery an'i Jesosy amin'ny malioana azy satria ny lioana dia voalazany eo bolina toko 30 na 30 miteny mafy be azy miaingina fe mandala fotoana amin'ny anaran'i Jesosy
Ny liona zay mahery indrindra amin'ny biby Ombona 30 dia tsy mihemotra na amin'inona na amin'inona. Ny fibanjinanao an Jesosy toy ny liona tsy mihemotra dia tonga anao ho courage lalandava hoe mafy ny natreny atao Getsemane fa tsy ny abandonna ny tompo. Mafy ny zavatra tranga teo amin'ny kianjan'ny Pilato fa tsy ny abandonna ny tompo. Mahery vaika be le fantsika teo amin'ny tanany fa tonga avy any ny mpanesy sy ny mpandatsa fa ohatra ny nafoin'Andriamanitra avy tany an-danitra mihitsy ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana fa izy rery sisa ny teo fa mahita fa ianao tonga eto androany maraina io koa sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Lay ny vidy ianao tsy hamelanao aza dino izay. Misy zavatra izao vidinao manaraka anao foana telefônina ohatra. Traindray ary kiraro vaovao vidiana hoentina hatrany am-bofany rina. Tsy haiko nareo aloha fa misy olona izay aleloia. Ndao tsika hivavaka. Ka tiana ilay izy mahafinaritra ko. Sady mangatsika ny andro. Avereno. Saotra Jesosy ny amin'ny fanavotana. Novidinao tamin'ny rahanao. Olom-bovidy tsy tompon'ny tenako anao mijora manomboka androany ho isan'ny olona anasitrana anao amin'ny mahamarary-pity anao. Ijoro tsy anao izay mampalahelo anao. Ho feheziko ny saiko, ny foko, ny momba ray amanontolo, ny fahatezerako, ny fahavinirako, ny fahasorenako, ny fitenenako mba ho voninahitry ny anaranao. Misaotra betsaka fa hitandrina any amin'ny namana, hibanjina anao ianao ny liona avy amin'ny fireneny Joda. Tsy niemotra mihitsy ianao, za koa anahaka anao. Misaotra betsaka fa mampiditra amin'ny fiainako ao amin'ny fahatsarana, makany amin'ny fahatsarana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ray amin'ny anaran'i Jesosy zany no etahitanay androany. Misaotra betsaka fa tsy tianao izay ho tavela, tianao izay handroso. Mankasitraka ny amin'ny fotoana maraina, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fivoriana, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanahinao miasa ny anatinay. Misaotra betsaka. Aoka izy fanasitranana tokoa androany araka ny temy omena isaky ny tanata fa sekolim-panasitranana mba ho sitrana ny fijery, ho sitrana ny saina, ho sitrana ny fiainam-panahy, ho sitrana ny tokantrano, ho sitrana ny fo ary indrindrandrindra tompo ninona mety ho rofy, fampahorinana, fanaintainana mety misy eo amin'ny nofo satria mbola nofo amandra ihany zahay. Aoka izy handray fanasitrana satria niaritra dia akapoka ianao ho fanasitrana anay. Ataovy amin'ny faritra marary ny tananao. Tanana kavanana. Ray amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izay ampinoana araka ny teninao hoe zao famantara zao narak'izay mino ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, olom-bovidy ianao, an Jesosy ianao, ianao koa mametraka azy ho tomponao. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy tehaka mafy tsara amin'ny tompo. Mazotoana vetivety manao fanatintsika satria efa mandeha fotoana dia amarana. Mevonahitra ny tompo an-trantsika. Mbola manasantsika mpitiavana natrika ny sekoly rapitso. Tongava foana mianatra. Tongava amin'ny etaeta. Tongava amin'ny fiandrandrano. Somariva spesiala ho an'ny tanora. Nefa anasanantsika foana anatin'izany. Tsy ho an'ny tanora za tsy tonga tsony efa an'ny tanora. Tongava fa misy teny ho anao. Misy karazana famerenana ny fahatanoranao. Zay miaradia amin'ny antitra le lasa ary zay miaradia amin'ny tanora. Hitanareo ve asian'Andriamanitra le fotoana mba ho marina le hoe ny atanoranao hodindray toy ny any voromahery. Mandeha le dia ianao za manao le dansany ankizy mba alefa azy koa le ianao fa tsy tahiny tompo ianao. Amen. Sabotsika manana fandraisana, manasantsika ny tompo eo amin'ny latabatra dia mino fa isan'ny afaka mandamina fotoantsika mba ho tonga amin'ny etaeta eo aminy. Alleluia. Ny radio moa zany efa fantatsika iny 7 teboka 8 zay maritrefy.
Alléluia. Te amin'ny télé koa tsika misy émission PTP na amin'ny Amitié TV isaky ny larobia hariva sy zoma hariva, ny Cool TV isaky ny maraina tsy tapaka, dia amin'ny Star Times amin'ny Fréquence Plus TV isa maraina misy atsasakada be zao, isa maraina, isa raha mbola misy maraina dia misy maraina dia misy. Dia raha ohatra manana internet moa ianao ny YouTube afaka hijerevanao tahaka izany koa ny Facebook dia hitahanao ny tompo. Manasanao hitsangana dia anao fofatana dia ankasitraka isaotran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Isaory azy ny fahafanao nanaritsika teto, isaory azy fa ny teny Andriamanitra nampiteny Andriamanitra, nanangan'Andriamanitra nanintsy ary indrindra nampahery manome fiadanana fifaliana. Isaory ny fiainanao, isaory ny journéanao, isaory an'Andriamanitra fa eo izy miaraka aminao manangana anao. Misaotra raha eo mankasitraka amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Marina aminao ny tenin'ny tompo hoe arindro izao momba anao mandrakariva mba hara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mahita fa tonga saina ianao fa navotany, mahita fa hijoro ianao maolom-boavidy ianao, ho marina ny fijoroanao fa manana ianao fa tsy tompony, manan-tanana ianao fa tsy tompony tananao, ary ho averinao ho amin'i Jesosy ny fahafahany mifaly mampiasa an'izay nividiny taminao, mandehana, mijoroa, miova fa Andriamanitra hitahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana ary fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo. Teny Jesosy daholo tompoko.